Fa maraina ny amin'ny dekapona anak'izy menara lesina voninahitra fahaizana tsy mahavy anao any an-danitra fa ny finoanao no Jesosy no lalana sy fa tsy hoe ny fahaizana no lalana sy voninahitra ny lalana sy tia veranao inona moa no mahasoa ny olona raha voavonjy ny nofinao very ny fanahinao makaisanao am'izany za zao nahita olona tany amin'ny elo raha ataoko ny fandinia roa vola va tery vola ampera tao amin'ny elo hafantarinao ny fijalia ao navotana bakagny aho hamonjy anareo faringana ny olo nareo akehitriny lehilahy mampirafy manitsaka tsabady manao deuxième brao ary nareo vehivavy manaiky atao deuxième brao hitsapanykio nareo ianao io manomboka rio nareo makorelina mitira mpiangola malaky fa Jesosy nivady be atsika tsy afaka atsika sato zany ve mangata vady anao am'Jesosy de mahazo vady anao ankony sasany mitory tena mpiangonana mitary bato vilambava izy milaza moa aza misotro toka kanefa izy ndray misotro toka aza mifoka sigara izy koa mifoka sigara zay ny atao hoe la ny pasteur mbola misotro toka tsy pasteur fa pastoka zany raha ny mopera mbola misotro toka tsy mopera fa mopetoka zany teneno lehibe anao izy ndray ny lasa mampianatra vila aza mifoka sigara manimba tepolany maty nao ndray manimba asotro teneno malaky encore raiky misy koa raiky ray manotro zao zay tsara ty inona faraky mana be vokamolo taby hatram'izao Yesu ambavana ao paraky io halan'i Jesosy io nifin'Andriamanitra de madio nifinao ambakambaka misy taindokotro la mandora paraky de ambakambaka dokotro amin'ny kakamina eto anao mandora tay paraky any ambadiko ny trano ty takatry ny tay parakinao aby ajanony io ataovy mahitsy adifo ny tenanao za milaza aminareo zao zany aby ny zava-dratsy zay tazony fanjakany lanitra ianareo mpanompo sampy ny ambiasa be nanompo sampy ambiasa be nangalatromby ia amin'ny teny aminareo io nivosina voatifitra ny basy atoroko anareo va io olatra be voan'ny basy io hitanareo ka nareo any amin'ny lavitra iamanao aty nareo de mahita anazy ka agny lavitra be agny aty ne tsy mihinagna anareo aty tsaratsara tsy hamono anareo fa nome tsara io aby voan'ny lefina io voan'ny lefina io tamin'ny naovako asandahalo de io voan'ny basy voan'ny bala voatifitra voatifitra ny maramila fa tsy nahafateraka basy zany ato amin'ny loako ato voan'ny famaky ato ao amin'ny lambosiko ao voatifitra ny bala tamin'ny naovako asandahalo remesy bila koa iaho aminay any zay ny anarako tamin'ny dahalo remesy bila diry avoay be aho mipetra am'izay eo de fa mipetraky eo de fa ampeo eo ankalamanjà eo nareo miletiletika ary sy raha hamono anareo tsaratsara fa hamelona anareo saty zany ve akory mbola mitoy any ve toteny fa janona amizay mbola mitoy ve so de angididy sofinare hitady mpampianatra hafandray ao ka tsaratsara mako lafa mitoroteny tonga de mivatambatana ny azy tonga de mahitsy ny azy ka so de tehitra anareo tsy tehitra ve mbola mitoy any mitoroteny ao mipetraha moa fa tsy mahita ny afara mipetraka daholo mba mipetraka azafady mbola mitoy any mitoroteny zao ataoko anareo misy ten'Andriamanitra manao hoe zava-poana ny finoanareo sy ny fanantenanareo ahy raha tsy ao anatinareo ny fitiavana ny didy lehibe indrindra handovatsika ny fanjakany lanitra tiavo ny namanareo tiavo ny raha rainao tiavo ny raha vavinao ary ndredy ny fahavalonao aza de mbola tiavo ihany koa mamela aminy fatifatan'izay ataony mivavao an'le mpanota am'dehiba ho azy
Amizao fotoana mbola betsaka mekoka amin'ny sarin-javatra voasikotra, mekoka amin'ny sarin-javatra mivongana. Zay ve nampianarin' Jesosy anareo? Jesosy fa niteny hoe zaho no lalana sy ary zaho hoe iza aminareo atao fianaratsoa ny mahalala fa hoe inona ny finoan'i Jesosy, inona atomponana inona izy, sekta ve, evelema ve, katolika ve? Za de milaza aminareo evijikaema ve izy, Jesosy mamonjy ve? Inona foana ny finoan'i Jesosy zany, atao tsisy mahalala apôstôly. Ka nagnino ary nareo milaza manao hoe tsy mety ny sekta? Misy sekta zany amintsika eto, misy sekta ve? Tsy raha agnara-piangona zany sekta zany, aza manao zany, aza manavakavaka, fiangonana zandriny hoe zay ry filaza azy, sady zany ve? Aza atao sekta zany namana. Jesosy tsy mba manavakavaka, na fiangona inona na finoana inona, manatona izy ny asa fatratra sy ny mavesatretana. Za no anomeny fitsaharana. Anaka, atinori ahy ny fonareo, de ho velona ianareo. Fa tsy hoe atinoro ny sekta ny fonareo, de ho velona. Asa tao an'izany ny finoan'ny namana, mampalahelo ny madinika, atiavo ny raha lahinao, tiavo ny raha vavinao. Fa raha fiangona zandriny de zandriny, fa ny sekta iny fandre tsaratsara de lazay ny sasany fa sekta. Eo ary fa disy lalana anao, satria disy fanantenana. Ny baiboly masy manao hoe mazotoa mampandroso vahiny, fa ndray andro any anjelo ny antrano antranonao. Sady zany ve? Ino ary anao fa tsy nahalala, sa ny devoly amin'ny tranonao, voapanga ny devoly amin'ny tranonao tsisy tsony manomboka an'io. La resaka moara, fanafody mahery, na ira mpanompo sampy malaza na miasa be malaza, raha zany nidry amin'ny tranonao potika aby nery fanafody amin'ny tranonao. Ora hoenao tsara. Misy mpimasina be ny sedra ny tsapahy tany amin'ny faritsy mena be, tena nanaovany resaka ratsy aho, ary nanaovany fomba ratsy be, de nyvoasaviny ngarainy nandatsahany varatra, nipetraka teo amin'ny tanako ny varatra. Zaho zay nandefa nidy haiko fa za tsy miteny aminao, mifonanao mibebaha amin'ny Jesosy, mbola velako nilikao. Tsy mibebaka amiko fa mifona amin'ny Jesosy, fa ny varatra alefanao na 30 varatra ambariko anao tsy hahafaty ahy anao. Fa raha mekany anao de tondroko foana kibinao, vaky ny kibinao. Sa mekany venao alefako, malefasy ozy mba niteko fahaizanao. Malay amon'olo afa tsy raha Jesosy tsy mampamon'olona. Alefasy ozy, tsy anao afaka nefa zao, mire tsy tindriko anao, tsy anondranao mihitsy aho, so de vaky tapoko ny kibinao, fa avelako Jesosy anondranao. Vao tapitra ny teniko, maty le rangapi masina be. Eo no eo de milaza tsara aho zao. Za mitorotena otrany zao tamin'ny dahalo atrany pri soufflé mela teto anao fa tsy mety amin'ny fady anay. Alifasy de fahaizanao ambariko anao tsara. Anio, de ho latsaka mety ho tatany aby ny basy. Ka aoka, so de eritseritsy anao hoe ny fanafodinao ny mahery Jesosy ny mahery. Ny kristianina tsy mba matahotra anisanisa raha velona ao anatinao Kristy. Ny sasany zany de mbola mihitsy ampangororen'olona mihitsy, de mbola betsaka mpitsinjakalina. Mpitsinjakalina ve no atoranareo? Mpitsinjakalina ve no angovitanareo? Hitady mpitsinjakalina manomboka ambany Osamborgo eran-tanaty tsy atory mihitsy apahavaky ny andro. Osamborgo fotoroko amin'ny tady, atao Kalamanjana avoroko aby ndray nareo da avoko amin'ny tele. Alako baraka mihitsy mpitsinjakalina aminareo ato malaza be ato. Mitady avy tao mbola vao tsy nahita, nahiaby mpitsinjakalina nidry atrano aby. Ao mivoavoavo mo, mpitsinjakaly loloa slipinareo. Tsy raha mpivavatra mba raha fa mpivavaka. Raha fa tena mino an' Jesosy anao anatinao, velona ao anatinao, de ho anao ny famonjena. Mpivavaka miambahamba matoa matahotra mpitsinjakalina, tsaratsara tsy matahotra an'izany. Satria
avy amin'ny Jesosy aho, zay no amatarana azy. Ary za koa tsy singena zany pivoara zany. Pivoara, watch pivoara. Tondroko foana pivoara anao dia mivoatra anaty afobiany anao. Ny mpanao karate tsy miteny la tsy watch anao dia any amin'ny afobe. Ajanony io. Akory, mbola mitiny toroseny sa ajanona amizay. Awary, milaza sotra masina manao hoe aza mitomagny ny maty. Ary azy misaona azy akory aza. Ova tsao zay. Nefa tsika olombelona vao misy maty. Nefa Jesosy fa miteny aza mitomagny ny maty. Fa tsy raha maty izy fa nakaisa. Ho faty atika anao, anao mitomagny reny lasa tapaky lalandraha dia maty tapaka maty tsisy finoana any amin'ny afobe anao. Zay. Ajanony io. Raha mba mitomany vetivety aza mitomany ela. Sao dia tapaky lalakozatra. Maty tsisy finoana anao. Raha misy sasa kely ohatran'irety fa efa mandraty vadin'olona ve ty? Fa mangala vadin'olona ve? Mbola tsisy fahotana io. Raha maty io tonga makany amin'ny afobe, makany an-danitra. Kanefa anao mitomagny an'io, androany mitomagny, rapizy mitomagny, anatin'ny herinandro mitomagny foana, tapaky lalandrano, iny fa maty aby ny tagnanao. Kaiky le olona lasa nakany fanjakany lanitra, anao nakany amin'ny elo. Vokatra le fitomany anao ela nahatonga anao any amin'ny elo. Zay mahatonga andreo reny miavy reo marary vavony ah. Lasa saina ah. Any vadiko mpanao sarboiny maty any. Ndray ny vadinao mba mpanao loka, mpanao rami, mpanao karate, lamba maty makely tomagny anao. Ny mpanao karate ambaraka anao dia tsy maintsy mpamon'olona. Sato zany kongo-fo dia tsy maintsy kongo-fo. Fon'olona agnalay, ndao fa fonao amin'ny afobiagna anao androany. Ny vadinao pintoka iny, vady pintoka, nefa tarenao mangana aby kapoany vagnotakapaka ery. Lafa maty ny olona dia fa lany andro, sato zany. Nalainy tompony izy rangaty avela hoagny andeha amin'ny lalana izy. Ny vady maty velona, vadiny velona. Mbola mitiany toroteny. Ianareo manambady olona tsy mino. Ianao io, ny vadinao mpijangajanga anao kanefa mivavaka. So dia vareny anao hoe mivavahy anao dia vonjeny anao sy ny vandy. Mahagny vadinao. Satria raha anao mivavaka ary ny vadinao pintoka dia maro fanjakana landra ve pintoka. Sotra masina ne manahira mandinika an'io e. Manahira mandinika an'io e. Tany mafy zanagnanao. Teneny ny vadinareo ampibeba malaky. Ivavaha malaky hoe fa olosa be gnahazo anao raha anao tsy mivavaka. Teneny ny raiky izy, teneny ny roa, teneny ny telo, teneny ny efatra. Raha mbola tsy mety avelao any amin'ny elo ny afarany. Mietseretanao, hiala tao anao tsara tsy hiala agnaminy anao asanao. Ho anareo mpanao film video nareo io visa nareo mamono olona io. Hainareo ve leo film visa? Iksa, hainareo? Iza na mpanao an'io? Jesosy va? Ino ny olona avy mahita an'io? Mijery film visa izy arivariva amin'ny fito, amin'ny valo, amin'ny amin'ny folo, amin'ny roa folo alina ireo mivady vagno aby koa mihinakondro masaka. Nareo io vavanareo vavan'Andriamanitra saty zany. Ny lelantsika lelan'iza nahoana ny tempolin'Andriamanitra volavolainareo sa mampilaza aminareo raha fa natoka hoe ho ambony dia ambony, raha fa natoka nao ambany dia ambany. Saty zany elao misy sisy manambady nefy manomboka androany. Zay mpanao an'izany mieritsereta so dia hita loza fa ho avy tompotsika mibeba malaky fona tompo hoe nanao an'izany tokoa zay mivady aby ninakondro masaka. Ajanony tonga ny fampianara tsy misy pelany fahazaran-dratsinareo. Ino faringana olo mofo fahalalana satria manao tao foana tsisy masaky mitory an'izany mihitsy na ny akalamanjana na ny ampiangonana tsy mba toriana ny marina. Zato raha mitsitsy lafa mitory teny vohitsany aby ny ravikazo androany, mihitsany aby ny ratsambatana androany, ady vomangany kiritsy vola ty todo ny voamasiny pitsiriny. Ianao reny mametaveta mpanompon'Andriamanitra
olona vetaveta, olona jangajanga. Akory, ianao manambady tsy mino, anaro malaky izy. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha ny tongotra reo mahatonga anafitoenareo tsy azo fanjakany lanitra, menaka taona ny tongotra. Ara ny tananareo, ara ny masonareo, ara ny vadinareo ary. Ha? Akory avao zao androany? Akory zao ry vahoaka? Akory ny vadinareo tsy mino androany hoe atao ahoana hoe? So de mitomany raha angalava somotriny are. Ampangala azy volomavabe ny figny avao mampalazy mivavaky io. Esoro hoe volomavabe ty fa tsy mampety mivavaky anao io. Ka ianareo zay raha vita an'izany zavatra tsy mifanaraka amin'ny tsapony tompo zany, elao aby rehetra ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tsapon'Andriamanitra manomboka androany. Saty zany ve? Ny agnaran'ny zanakareo, ianareo mana agnaran-jaza ratsiratsy, ikalamafo, ikalamboa, ikalalika. Misy agnaran'olo aby zany, saty zany ve? Any aminay dia misy agnaran'olo hoe ravolavo, imbodiny. Agnaran'olo aminay agnaby zao, saty zany ve? Avelao ny anaran-jaza ratsiratsy manomboka androany, ajanono, 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 satria Jesosy tsy mba miteny ratsy. Saty zany ve? Raha tonga Jesosy mitsara anao ao an-danitra, ny anarantsika olombelona dia voasoratra ao an-danitra daholo. Hoy Jesosy manao hoe Ianna, zanaky ny ray Ianna, teraka ao ananina, Ianna ny babany, Ianna ny mamany, mitsangana ty ho tsaraina. Dia tsaraina anao, afaka anao tsara, tsy afaka anao tsara. Avy koa zay izy, hiteny koa izy, ikalambodiny. Miteny zay hoe Jesosy? Nareo zay manao kalambodiny io, ajanono tsy kalambodiny tsony io. Fagno ny agnaran-jaza ratsy, Andriamanitra tsy mba miteny ratsy. Mbola nidina ty atany aho, mbola masaky miteny ratsy zao, kanefa voalazany Koritianina hoe, Koritianina voalohany atoko 20:20 dia manao hoe aiza ny hendry, aiza ny mpanao dalàna, aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo zao. Natanaseho ny fahandren'Andriamanitra tsy mbola nahatonga ny tontolo zao iova. Dia ny fahadalàna amin'ny fitoria-teny, ianareo mamamaly an'izay. Ny fahadalàna amin'ny fitoria-teny atao mafimafy hoe mba hamonjenany ao amin'ny Koritianina fa tsy ao zay. Vakeo tseno ah, vakenao tseno ah. Sitrano tsaka fa may le réservoir. Vakeo malakilaky aloha oreondro tsara zao nefa. Amin'ny anaran'i Jesosy, aiza ny endry, aiza ny mpanao adalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo zao. Tsy napodin'Andriamanitra amin'ny fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo zao, fa satria na dia naseho aza ny fahendrena Andriamanitra. Ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo zao hahalalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalàna amin'ny fitoria-teny no sitraka Andriamanitra hamonjeny izay mino. Amen. Mazava tsara ve zay? Aiza ny mpiady hevitra, aiza ny mpanora-dalàna, na akaiza na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra tsy mbola nahatonga ny tontolo iova ihany. Dia ny fahadalàna amin'ny fitoria-teny no sitrak'Andriamanitra mba hamonjena izay mino. Ny dikan'izay dia hoe ny adala indrindra amin'izao tontolo zao, nofidin'Andriamanitra mba hampamenatra ny hendry. Ka ianareo zay mbola mitory-teny mpitary bato vilambava are, manomboka androany dia ataovy mahitsy ary tamitambazina ny debadeba zao. Mbola miteny mitory-teny sa ajanona amizay. Ha, lavalava koa ne fitorova volombelona sao dia tsy aharitry nareo e. Ela be ny fitorova volombelona fa vita. Ao ary, zao
Amizao fotoana zao ny mitory-tena am-piangonana dia matahotra aby ny mpitori-teny manao tory-teny tsy misy kilema, atao tory-teny safosafo satria ao le deba sponsor mpiangonana tsy azo tenitenenina mihitsy. Amin'ny sivy ny fotoana idiran'ny olona mpivavaka ny deba dia tsy mba manakiditra amin'ny sivy zany. Any amin'ny folo izy vao tonga dia mareny mafy ny 4-4 toga ambaravara djin. Miditra am-piangonana izy dia efa atoka ao ny sezan'ny deba, io ny sezan'ny deba. Zay anao amizay ny vadin'ny deba, avy ao aoriana ao miaraka amin'ny koraro avy tingina be dia manao hoe tika. Any aby ny mason'ny olona dia ny lamba amin'ny vidina ny roetsy ny vidiny. Dia hoy amizay anao hoe ataona kodakoa ny vadinao mba vidian'ny lamba tahakiny koa re lamba lahilahy agnao. Hampidera lamody fotsiny agny am-piangonana amizao fotoana zao. Ino fa lasa 10 minitra foana mitory-tena am-piangonana. Satria omeny le deba sy ny alina ny lehibe ry amin'ny ambony pilipitra dia manao hoe ataony ny dia efa mipipi maso ny tory-teny ery dia efa ajanona sahady ny tory-teny. 10 minitra, 3 minitra, 9 minitra ny tory-teny dia vita. Ino ary fa nirakitra amizay atao aingana. Aingana nirakitra fanatitra any. Malakia tombotoy izao malakia. Iny foana nitsindrina matatra an'le deba. Satria raha vao miala tao ny deba tsy fenoray ny rakitra tsy mahazo gatikatra ny mpitondra. Matahotra ny mitory-teny misy kilema satria tsy meny ny rakitra feno tsiny. Ka ia dia milaza aminareo mpitondra fiangonana tonga dia preseo ranga pereo fa tsy raha misy mahadebadeba ny ao am-piangonana saty zany ve any ambadika agny anao fa misy deba fa raha ao am-piangonana samby mitovy aby tsika ao amin'ny Kristy. Io ko debadeba nareo tsy raha mitsitsy an'izany lalifotra ny koteletanao zany a. Lalifotra aby anay menakapitra ny koteleta lalifotra ndao fa ataonao zany hamelona anao koteletanao. Ny tory-teny tsy misy kilema mba hahatonga anareo voavonjy saty zany ve. Kanefa ataona moa fa tory-teny tsisy kilema ty koa ny ratsy. Tory-teny tsisy kilema nahatonga ny voziny Jona tapaka saty zany ve. I Jona ny tory-teny tsisy kilema tamin'ny mpanjaka. Or mpanjaka ny vadiny raha alanao ve no alanao.